mbola ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Amin'ny teny fa tsy ny feo ny antson'Andriamanitra. Amin'ny teny fa tsy feo ny antson'Andriamanitra. Zany indray riavako no misongadina amin'ity nofinainantsika amin'izao alatsinainy voalohany herinandro izao. Ato amin'ny Samuela voalohany toko 7 ny andininy 9 hatramin'ny 4:10. Amin'ny teny fa tsy feo ny antson'Andriamanitra. Misongadina eto ny fomba ny antson'Andriamanitra any Samuela zaza fa izay. Hitantsika fa ny antso any Samuela intelo Andriamanitra. Kanefa tao anatin'izany fiantsona intelo zany dia tsy ny tenin'Andriamanitra no heniny Samuela fa ny feony Eli mpisorona. Hany ka tsy nety ny teny taminy mihitsy Andriamanitra, tsy naniraka azy mihitsy Andriamanitra. Eo amin'ny 7 azy dia misy mihitsy milaza manao hoe ary Samuela tsy mbola nahalala ny Jehova sady tsy mbola nanehoana ny tenin'i Jehova izy. Dia indro tany amin'ny Eli mpisorona trany Samuela no namaly, satria tsy mbola nanehoana ny tenin'i Jehova izy fa feo no heniny. Dia lasa izy nakany amin'ny Eli mpisorona. Fa indro amin'izay Eli no naniraka azy hitodika kokoa any amin'ny tenin'i Jehova fa tsy any amin'ny feo intsony. Hitodika kokoa any amin'ny tenin'i Jehova ka nitenenina hoe rehefa mandre ianao dia teneny hoe mitenena Jehova. Mitodika any amin'ny tenin'i Jehova izay tena te andre ny antson'Andriamanitra marina. Antson'Andriamanitra fahaefatra dia hitantsika fa novaliany Samuel araka izany Andriamanitra ka nitenenany hoe mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Dia indro niteny taminy Andriamanitra, naniraka azy Andriamanitra, nomen'Andriamanitra azy ny iraka izay nanirana azy, nasehon'Andriamanitra fa olona nantsona izy. Zany no mahatonga an'Andriamanitra miteny mihitsy eto manao hoe anao asa izy, anao asa lehibe ampanirana any Samuela izy. Riavako malala ny tompo mazava arak'izany, ao amin'ny teny ny tenin'Andriamanitra no iantson'Andriamanitra mino. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra arak'izay hitantsika eo amin'ny soratra masin'Andriamanitra no miantso sy mifidy mpanompo. Ny tenin'Andriamanitra azy hitantsika eo amin'ny soratra masina no iantsony ny olona, iantsony ny mpanompony. Aza miandro feo ny fieritreretana, ny feo ny samihafa hitantsika na renesitsika indraindray feo eninao anatin'ny nofy, indraindray feo eninao amin'ny izay heverinao fa révélation personnelle anao any, indraindray feo izay maniraka anao andeha amin'izay tsy tokony ho alehanao. Tsy izay feo rehetra eninao akory dia antson'Andriamanitra aminao, fa ny antson'Andriamanitra aminao dia izay omeny ao amin'ny teniny, izay omeny ao amin'ny soratra masina. Ao amin'ny teny no iantson'Andriamanitra antsika. Ampangino ary izay rehetra mety ho feo hafa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy ara-tsoratra masina, dia tsy antson'Andriamanitra aminao zany tsy akory. Andeha ary riavako, mazotoa miaino
ny tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny teniny no iantsony atsika. Eo n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, rainay tsy toa misaotra anao zay ny amin'izao herinandro vaovao menao anay izao. Lehibe ny fitiavanao, ny famondram-ponao ahatra anao aminay tsy raray avy, ary velom-pisaorana anao zahay, fa velonay natrapamonjena mbola afaka mandre indray ny teninao, teny fiainana, teny miantso sy mifidy ny mpanompo samihafa. Vonizay anaraka ny teninao, ho mpanompo ny teninao, andeha araka izay hitondran'ny teninao anay. Dia taio ary Tompo, ny fiatrehana indray ity herinandro ity, ny adidy aman'andraikitra, ny asa mandraharaha, taio Tompo, ireo izay mbola ao anatin'ny fiatrehana ny fanadinana, ny fianarana, taio Tompo, ireo izay ao anatin'ny ady mafy ka miantso anao Andriamanitra mba hijery azy. Tompo, mandrenesa, Tompo miaino, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.